roapolo taona nanom-pona ianao miandry anao ny saroboninahitra. Ny vaky teny dia raisika atao amin'ny salamo toko fahavalo amby roapolo amby zato aoka atsika ambangingina azafady. Salamo toko fahavalo amby roapolo amby zato andininy voalohany ka hatramin'ny fahenina. Ny soramandry dia manao hoe niatsara ny tokantranon'ny olona matahotra an'Andriamanitra. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Sambatra izay rehetra matahotra an' Jehova dia izay mandeha amin'ny lalany. Fa ho aninao tokoa ny asan'ny tananao, sambatra sady ambinina ianao. Ny vadinao dia tahaka ny voaloboka mahavokatra ao anatin'ny tranonao. Ny zanakao dia tahaka ny zanak'oliva manodidina ny latabatrao. Indro fa toy izany no hitahina izay lehilahy matahotra an' Jehova. Hitahanao avy amin'ny zionany Jehova ary ho faly ahita amin'ny fahasoavan'i Jerosalema ne ianao amin'ny andro rehetra iainanao. Eny, ahita ny zafinao ane ianao. Fiadanana ne ho an'ny Israely. Ho toizantsika mivaky teny ao amin'ny filazan'ny tseran'i Jesosy nosoratan'ny Matio toko fahasivy amby folo andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa amby folo farany. Matio toko fahasivy amby folo andininy voalohany ka hatramin'ny farany. Ny soramandry dia milaza ny nankanesan'i Jesosy teny andafin'ny Jordanina sy ny namalin'ny fanontanian'ny fariseo ny amin'ny fisaorambady. Zay ny nahitan'ny Matio azy. Ary rehefa vitan'i Jesosy zany teny izany dia niala tany Galilea izy ka nahazo ny lalana teny andafin'ny Jordanina dia tonga tany amin'ny sisin'ny Jodia ary nisy vahoaka betsaka niaraka azy dia nahasitrana azy teo izy. Ary nisy fariseo nanatona azy dia nakafana azy hoe mahazo misaotra ny vadiny va ny lehilahy izay rehetra entiny hampangana azy na amin'inona na amin'inona. Ary izy namaloka nanao hoe tsy mbola novakinareo va ny teny. Fa izay nahary azy tamin'ny voalohany dia nahary azy olahy sy vavy. Ka dia nanao hoe ary noho izany lehilahy dia andaon'ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny ary dia nofo iray ihany izy roa. Ka dia tsy roa intsony izy fa nofo iray ihany. Ko amin'izany izay ampiraisan'Andriamanitra dia aoka tsy ampisarahan'olona. Hoy ireo taminy, nahoana ary Mosesy no nandidy hanome taratasy fisaorambady sy hisaotra azy? Ary hoy Jesosy taminy, ny amafofonareo no namelan'ny Mosesy anareo isaobady, fa tamin'ny voalohany dia tsy mba toy izany. Fa lazaiko aminareo, nazovy misaotra amin'ny vadiny, afa-tsy noho ny fijangajangana ihany, ka hampakatra ny hafa dia mijangajanga, ary izay mampiakatra amin'ny voasaotra dia mijangajanga koa. Dia hoy ny mpianatra taminy, raha izany ny toetry ny lehilahy amin'ny vadiny, aleo tsy manambady. Fa hoy izy taminy, tsy ny olona rehetra no mahay mandray izany teny izany, fa izay no mena ihany. Fa misy iongoka izay ateraka iongoka hatrany an-kibon'ny reniny, ary nisy iongoka izay nataon'ny olona iongoka, ary nisy iongoka izay nanao ny tenany iongoka noho ny fanjakan'ny lanitra. Aoka handray izany izay mahay mandray. Ho faranantsika ny vaky teny ao amin'ny Efesianina izay nosoratan'i Paoly tamin'ny fiangonana Efesiosy. Efesianina toko fahadimy andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby telopolo ny amrana tsika azy. Efesianina toko fahadimy andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby telopolo no amarana tsika azy. Ny soramandry dia amin'ny toko fahaefatra ny andininy fahafito amby folo. Mivaky toy izao ny fananarana enti mampirisika azy mba hadio fitondran-tena ary tsy hanatsiny amin'ny toetrin'ny tokantranony. Ho vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ianareo vehivavy manekeny ny vadinareo tahaka ny aneken'ny tompo. Fa ny lahy ny lohan'ny vavy dia tahaka ny Kristy koa no lohan'ny fiangonana. Ary izy no mpamonjy ny tena, fa tahaka ny aneken'ny fiangonana ny Kristy no aneken'ny vavy ny lahy koa amin'ny zavatra rehetra. Ianareo lehilahy tiava ny vadinareo dia tahaka ny tiavan'ny Kristy ny fiangonana ka nanolora ny tenany amonjy azy, mba hamasina azy amin'ny anadiovany azy amin'ny rano fanasana amin'ny teny. Mba ho raisy ny hoan'ny tenany izany ho fiangonana malaza tsy misy pentipentina na fiketronana na izay toy izany,
fa mba ho masina sady tsy misy tsiny izy dia tahaka izany koa ny lehilahy tokony ho tiany vadiny tahaka ny tenany ihany. Izay tiany vadiny dia tian'ny tenany, fa tsy mba nisy olona tsy tian'ny nofony fa mamelona sy mitaiza azy dia tahaka ny Kristy amin'ny fiangonana fa momba ny tenany isika. Ary noho izany ny lehilahy dia andaon'ny rainy sy ny reniny ka iray amin'ny vadiny ary dia ho nofo ray ihany izy roroa. Zavy amiafina lehibe izany fa milaza amin'ny Kristy sy ny fiangonanao na dia izany aza saminty ny vadiny tahaka ny tenany ianareo lehilahy rehetra ary aoka kosa ny vavy anaja ny vadiny. Ho tahinany izany teny voavaky izany ahasoa sy asambatra ny fanahintsika tsirairay avy. Mampandrosanao ray aman-dreny mpaminany lehibe izay tokana eto ambonin'ny tany. Afaka tsika ary isotran'Andriamanitra ny amin'ny izany vaky teny soratra masina izany sy ny amin'ny fanatitra izay natolotritsika ho an'Andriamanitra. Jehovah Andriamanitra raha eo, misotranao indray izay noho ny fitahiana izay nitantananao ny fiainanay. Tahianao anay ka natratraranay ity sabata ity ka ahafahanay mitondra indray. Izay fitahiana nomenao taminay araka nambaranao hoe aoka tsy misy seho foana natraiko tsy mitondra fanatitra ny olona. Fa aoka ny olona tsirairay avy samy mitondra arak'izay zakany avy, araka ny fitahiana sy ny fanambinana izay nomen'Andriamanitra azy. Koa dia raiso izany fanatitra izany mba ho andrakasitrana amin'ny seza fiandriananao. Ka dia ho tanteraka mivoakanao tokoa ny teninao izay manao hoe vahako ny varavaran'ny lanitra no tsaka fitehina fianambiam-po anareo. Asiko teny mafy ny valalina tsy hanimba ny vokatra reo ka dia avanim-bony voaloboka reo. Ary nareo dia ho ataon'ny firenena maro tany sambatra sy tany mahafinaritra satria no tahinao Jehovah araka nambaranao tamin'ny fiangonana. Ta io izay voakanao tsy mananaka tolotra mba omenao ny fitahiana mba ahafahan'izy ireo mitondra ampifaliana ho anao koa iderany sy ankalazany ny anaranao. Dia mitenena ary Jehovah amin'ny alalan'ny vaky tenin'ny soratra masina izay nivakiana fa mihaino indray izahay. Anaran'i Jesosy no angatahana izany. Halleluja. Amen. Manasa antsika ary mba hamonjy toerana. Voalohany indrindra dia misaotra an'Andriamanitra lehibe dia lehibe tsika tafavory eto androany faha 17 ny efatra amby roapolo moa androany kaika fa 20 ny volana Desambra taona 2024. Miarabantsika voakan'Andriamanitra rehetra ato am-piangonana itsika ato ivelany ato koa satria dia maro be tsika ny ivelany eo eto Ambohimanambola satria paroasy ny androany moa dia na dia atao hoe sa lava ihany ty fiangonana ity raha ny alavany no jerevana tahaka ny lolona ny Katinandrina lava ohatra ny lolona Katinandrina kelikely vatana ihany izy fa lava dia tandindony lolona Katinandrina mihitsy ty fiangonantsika eto Ambohimanambola ty satria ao anatin'ny paroasy na Ambohimanambola izy ty. Ary arabaintsika koa ireo voakan'Andriamanitra rehetra izay mihaino zao afatra zao miainga avy aty Ambohimanambola ato am-piangonana ny sasany amin'ny radio no hainony sasany azy, amin'ny internet no hainontsika azy sy ireo voakan'Andriamanitra rehetra izay any ampitan-dranomasina any izay tena ambaran'ny zareo fa hery lehibe eo an'zareo mihitsy ny mare ny afatra sy ny toroteny miainga avy aty Madagasikara satria tsy mba manana tombotsombo vantana ohatra antsika zao ry zareo any ampitan-dranomasina any fa dia amin'ny alalan'ny afatra amin'ny toroteny no mba hainony zareo azy. Zareo ary dia milaza mihitsy hoe mba alefaso foana amin'ny YouTube lay afatra zay alefatsika dia eto ny namany idealy izay niofana manokana tao radio Tsimondrovo ao
mba maheno zany afatra zany ko de mba le fasy foana isaky ny sabata hono na ny sary nanareo pakasary ko zany de mba mandefa ny afatra nitoroteny fa ny fahitana atsika vahoakoatra zao zany a de matsiaro zareo fa tsy rery any an-tany lavitra any a ary tsy vitsy any an-tany lavitra any fa misy vahoakan'Andriamanitra be tabe manodidina azy ko dia arabaitsika manokana ireny vahoakan'Andriamanitra ireny. De manarak'izay de miarabanao koa raha sendra eo am-pisakafoanana ianao no enonay maheno zao afatra izao a eo ambony fandriana eo ampirina armoire anaty lamba ao ny sasany eo an-dakozia ao ny sasany mikarakara sakafo sady mihaino radio a de miarabanareo koa zay avy aty Ambohimanambola eto ampanarana nyity afatra ity a ka de atandremo sao may io kitoza izay hoanina amin'ny vary sosoa io a na io totokena atao lokan-droany io zay no ela arabaina ny lolona rehetra izay manaraka an'izao afatra zao koa isaorantsika koa ny antokopira izay vao nanafanatsika tamin'ny hira tamin'ny alalan'ny fanatitra teo ny tompony hoe de hitahantsika mianakavy de ny voninahitra de ho an'Andriamanitra irery ary amen. Tamin'ity herinandro ity isika ho an'izay mandray ny afatra manomboka ny alahady makany de tamin'iny herinandro lasa iny dia zava-dehibe no nataon'Andriamanitra tamin'ny fiangonantsika. Zava-dehibe hoy aho satria nasehon'Andriamanitra amin'izao tontolo zao a ny voninahiny de metsika anazy ny dera sy ny atra sy ny voninahitra mandrak'izay asitsika amin'ny feo mafy manao hoe nahoana moa no mahatonga ilazan'izany hoe nasehon'Andriamanitra tamin'ity fiangonana ity ny voninahiny. Voalohany de zao tsy pastera Mayolina akory ny olona voalohany na ny fiangonana Apokalipsy no voalohany nahazo zany mari-boninahitra commandeur de l'ordre national izany. Maro ny olona efa nahazo izany nefa nodimandry fa maro koa ny olona mbola velona nahazo izany fa ny nampiavaka azy a tamin'ity de izao maro ny olona nahazo zany a fa tsy re tsy fantatra tsy de manakoako ny fahalalana azy sy ny fisehony fa de nahazo ny olona de natao mety tamin'ny fianakaviana tao na tamin'ny miaramonina manodidina eny azy fa na izahay aza ny talatan'io a dia nisy fianakaviana koa izay nomena mari-boninahitra commandeur de l'ordre national atao amin'ny Carleton satria ny ray aman-dreny benay izay miazona ny lapan'ny fanjakana ao Vomasinao zay azo atao hoe izy no mpanjaka vavy mitantana ny toerana io dia feno 70 taona izany reny mpianakaviana izany de nomena mari-boninahitra commandeur de l'ordre national. Misy koa fianakaviana manam-boninahitra efa retirety nomena azy koa tao amin'ny Carleton fa izany de ny fianakaviana ihany no niara-ny fety zay olona nasainay tao fa ny atsika ty dia tsy miseho amin'ny endriky ny nofo ihany fa ny endriky ny zavatra ara-panahy mihitsy satria na ny télévision zay nisy na ny radio na ny gazety dia namoaka azy ampahabe maso ho hita-poko ho hita-pirenena ho fantatra eran'izao tontolo zao. Izay no mampiavaka nyity zavatra nomen'Andriamanitra atsika ity ampanetretena no ilazana izany fa ny voninahitra teo Andriamanitra irery ihany a fa raha ny teny nambaran'Andriamanitra nomena tamin'izao lalana ny antsoin'Andriamanitra atsika izao a de zao ny ilazany azy ato amin'ny Isaia 5:7 fony voanantsoina hitory ty bokin'ny Apokalipsy ity sy hitondra ny ty afatra ty ny tenako izay mpanompo kely sy bitika kely indrindra hoy a
dia izao no teny nomen'Andriamanitra tamin'izany. Raha mbola tsisy na dia mpianatra iray aza ny hoe nianatra ny boky ny apokalipsy rehefa tonga ny antso. Isaia toko fa atomboko tsika ilay izy amin'ny toko 7:7 ny andinin'ny 7:20 dia mitoy ny 5:20 ka hatramin'ny 4. Isaia toko 7:20 andinin'ny 7:20. Ary milaza amin'ny Kirosy hoe izy no mpiandry ondriko ka izay sitrako rehetra dia ho tanterahany. Ary izy ianao amin'ny Jerosalema hoe hatsangana ianao, ary amin'ny tempolo hoe aorona indray ny fanorenana. Izao nolazain'i Jehovah amin'ny voaosiny dia Kirosy izay notantanako tamin'ny tanany ankavanana mba handreseko firenena eo anoloany sy hamahako ny fehikibon'ny mpanjaka, mba hamoako varavarana eo anoloany ka tsisy hirindrina intsony ny vavahady. Haleloia! Nambarany tamin'izany fa handroso eo anoloanao aho ary andravina amin'ny kitotoana sy hanorotorony ny varavarana varahana ary hanapaka ny hidy vy. Haleloia! Omeko anao ny rakitra ao maizina sy ny arenana fenina mangingina mba hafantaranao fa izaho Jehova izay miantso anao amin'ny anaranao dia Andriamanitry ny Israely. Noho ny amin'ny Jakoba mpanompoko sy Israely voafidiko, noho ny antsoko anao tamin'ny anaranao sy ny nanomezako anarana malaza ho anao na dia tsy nafantatra aza ianao. Me voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka. Tanteraka eto amintsika izany. Kirosy izay voalaza hoe mpiandry ondriko. Raha io Kirosy io raha ny tena marina tsy mpiandry ondry ny Israely zany Kirosy, satria Kirosy mpanjaka ny Babiloniana tamin'ny andron'ny ry Artaxerxes sy ry Kirosy sy ry Darius. Fa entina ny lazana fotsiny ilay anarana hoe iandry ny ondriko. Io mpanjaka ny Mediana sy ny Persiana io, izy no mpiandry ny ondriko. Fa nomen'Andriamanitra izany teny izany hoe izy no mpiandry ny ondriko ka izay sitrako rehetra dia ho tanterahany. Ary ianao hanao amin'ny Jerosalema hoe hatsangany ianao, ary amin'ny tempolo hoe aorony indray ny fanorenanao. Dia jerevy tsara tsika fa tena tanteraka amintsika daholo zany teny izany amin'izao fotoana zao hoe hatsangana Jerosalema ary ny tempolo hoe aorona indray ny fanorenana. Amin'izao fotoana iarahantsika izao amin'ity volana Desambra ity dia ho vita ny fototra ny fobe ny fiangonantsika maneran-tany, izay fiangonana lehibe indrindra amin'ity faritra Afrika ity. Zany hoe herinandro roa zany sisa dia ho vita io fototra ny tapany voalohany io. Io zany hoe anorona ny Jerosalema hanangana ilay fanorenana indray. Dia ozy izy hoe izaho no tantananao tamin'ny tanan-kavanako, tsapako zany. Zany fitantanan'Andriamanitra tamin'ny tanana zany, satria teo nolon'ireo loza rehetra, ireo fahavalo rehetra zay teo nolonao maro tamin'ireny loza reny ary navilin'Andriamanitra lalana ianao tsy hitany masonao. Raha ny loza rehetra zay nandeha tao fa impiry tamin'ny lozam-piarakodia reny nefa nandalovana, sy zay tetika rehetra nataon'ny fahavalo mba haminganana ny dianao sy tsy atosanao ny antso zay nomen'Andriamanitra anao, kanefa tsapa sy hita ary re tsara mihitsy izany fitantanan'Andriamanitra tamin'ny tanànan-kavanana zany, ka nandresena ireo fahavalo rehetra teo anoloanao. Tenenina ato hoe mba hamoako varavarana eo anoloany ka tsy rindrina intsony ny vavahady. Novoan'Andriamanitra ny varavaran'ity apokalipsy ity, ary tsy teto Antananarivo ihany ny sokafany fa eran'ny Madagasikara tafatsakatra any ampitan-dranomasina any dia omeontsika voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka. Nambarany tamin'izany fa hoe androso ny lohanao aho, andravina amin'ny kitotoana sy hanorotoro ny varavarana varahana ary hanapaka ny hidy vy. Androso ny lohanao aho, andravina amin'ny kitotoana. Dia maro tokoa nge ny kitotoana nandanana antsika hatramin'izay sy ny sakasakana maro samihafa. Fa raha eto mbo manam-bola fotsiny tsika nijery ny aingana tamin'ity fiangonana teo dia ohatran'ny tranon'omby ity tamin'ny voalohany, tafibozaka kely dia hazo
tsisy rindrana briky na inona na inona kanefa zao izy aiza ny toerana na misy azy am'izao na ny toerana ivavana azy fa tsy bozaka intsony fa efa karo ny ety amin'ny tilipitra azy efa mokety de zay le hoe andravona am'kitotaona eo any lonao a amboatra ny lalana eo any lonao meko anao ny arenana fenina nrakitra ao maizina mba afantaranao ozy izy fa izaho no Jehova izay miantso ny anaranao ary ny tena atao hoe fototra zany antson'Andriamanitra zany dia andininy faefatra amin'ny Isaia 1:7 noho ny amin'ny Jakoba mpanompoka sy Israely voavidiko noho ny antsoko anao tamin'ny anaranao sy nanomezako anarana malaza ho anao na dia tsy nahafantatra aza ianao nomena anarana iny tsika malaza ve zany hoe apokalipsy zany sa tsy malaza zany nomena anarana malaza isika ary zany pastera Mayolina zany na ny olona tsy tia aza dia maninona ny vavany anjany manonona ny zany na dia ny olona mitsangana ho fahavalinao za dia manonona zany Mayolina zany ka raha mahenontsika misy olona manevateva hoe iny Mayolina tonga dia tena hoe anaran'inony zany meo voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka anarana malaza izany ka na dia manevatevatsika ny olona manompona zay tsy matoanao manonona zany Mayolina zany anarana malaza zany fa raha tsy anarana malaza zany tsy voatonony inona tsy voatonony vavanao zany ary dia zay ataotsika rehetra mba firifiry moa ny olona nanao tao amin'ny collégium atao fa dia fantareo nisy nanao tao na nahafeno na tsy nahafeno fa ny akony sy ny lazany zany tsy laseran-tany vao miditra ao tsika dia mena anarana malaza dia nalako eran-tany eo voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka maro ny olona mena maro boninahitra fa zany nijanonao amin'ny fianakaviana sy ny manodidina eo fotsiny sy mifaritra misy azy fa ny atsika lasa aiza koa eran-tany dia mbola omeo voninahitra ihany Andriamanitra halleloia dia maranako tamin'iny palais des sports iny fanomezana maro boninahitra ho an'ny fiangonantsika iny ho iaho ny fiangonana fa tsy ho ahy ny tena marina fa raha tsy nisy atsika fiangonana vavolombelona ny vokatry ny asa sy ny varavarana misokatra nandravonana Andriamanitra ny kitotoana teo ny lohantsika dia tsy nisy iny dia zao no lazain'i Jehova amaranako azy Isaia 7:7 ny andinin'ny 1 ka hatramin'ny 7 Isaia 7:7 andinin'ny 1 ka hatramin'ny 7 miaino ary nosy ary atongilano ny sofinareo ry firenena lavitra Jehova efa niantso hatrany amboaka hatry ny fony mbola atao kiboneny no efa nankalazainy ny anarako halleloia ina moa le anarana mpitondra inona mpitondra hafatry niza izay le anarana hafatra mpitondra hafatry ny hatrany kibony neny no efa nankalazaina ozy izany anarana zany nataony tahaka ny sabatra amin'ny maranitra ny vavako tao amin'ny aliko ny tanany nanafenany ahy ary nataony zanatsipika voalambolambo tsara tao amin'ny trano zanatsipika no nanafenany ahy ary hoy izy tamiko mpanompoka ianao ry Israely eo izay entiko mampiseho ninona ataovy mafy mampiseho ninona ozy izy Jehova mpanompoka ianao ozy izy izay entiko mampiseho ny voninahitra dia nasehon'Andriamanitra tokoa ny voninahitra tamintsika tamin'ny atsasaky ny herinandro tamin'iny alarobiny sa tsy nasehony nasehony dia omentsika voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka na dia ny fahitana ireny andiatafika nitsoka mozika ireny dia nahatsiaro ny sabary Jehova sy Gideona ireny ny maramila miantafika mianjaika amin'ny fitafiana dia mirindra ary tsy hisy nanao bingona anao inona matso nitovy ny fitafiana ilay maramila tao sa tsy nitovy daholo fa tsisy ny sasany hoe mangamanga dia ny sasany fotsifotsy dia ny sasany menamena dia ny sasany maintimainty fa nitovy ny fitafiana nitsofina ny clairon rehefa nitsoka ny clairon dia ny mena ny mary boninahitra
dia fantatrareo izy Jehovah fa za no momba anareo fa ianareo no vidiko aneoko ny voninahitro eran'izao tontolo izao. Halleluja, halleluja. Androantsika raha nivaky teny torotenitsika tao dia ao anatin'ny perikopa zay anatin'ny programma atsika zay efa marana nyity taona ty dia ny Salamo 7:20 no resahana. Ny lohateny eo dia ny hoe ny hatsaran'ny tokantran'ny olona matahotra an'Andriamanitra. Ny hatsaran'ny tokantran'ny olona matahotra an'Andriamanitra. Iresaka tokantrano tsika zany androany. Dia mazava ho azy tokantrano tsika apokalipsy no resahana eto, fa tsika tsy resaka ny tokantran'ny olona hafa any. Iresaka ny fiangonatsika apokalipsy satria ity ny tokotany, ity ny tokantrano tsika. Ahoana moa zany tokantrano zany? Raha vao miresaka tokantrano anao dia mazava ho azy fa resaka prala zany sa mpianada? Resaka resaka mpivady, resaka fanambadiana. Zany hoe hovokasika ny afatra androany zany, na ny efa manambady, na ny efa manana fofony, na izay mbola sisy na dia fikasana ary fa mbola tsy ampy-taona. Fa rehefa tonga taona vao mieritreritra azy fa dia efa maheno ny afatra manomboka amin'izao. Ka resaka fanambadiana no resantsika eto, tokantrano matahotra an'izy izy any Jehovah dia ny hatsarany zany tokantrano sy zavatra miandry azy. Zany hoe na ny efa manana ary zany, na izay mbola mikasa, na izay tsy mbola ho tonga amin'izany dia ho azy ty afatra ity ka mino afa alianantsika, indrindra itsika tanora izay efa tonga taona ka efa mikasa an'izany. Fa tsy adino koa itsika zay efa ela netezana lava volo tamin'izany fanambadiana izany, efa manana fanandramana maro isan-karazany ary efa tonga amin'ny hoe fitigarana delona ka mikenkona vao tena mamy hoy tsika malagasy izay. Andeha ary iresaka tokantrano tsika, fantondrantsika azy dia ny hoe ahoana moa ny fomba atao rehefa mba aka tokantrano ianao, rehefa mba hitady ny vady sahaza ho anao ianao ka mba azo vady sahaza izany. Nalefa tamintsika foana hatramin'izay ny afatra ho an'izay mbola tsy manambady, fa ho an'izay efa manana dia efa manana izy. Tena verina foana aza maka vady hafa firenena, zay ny afatra. Ho an'izay efa nahazo vady hafa firenena, zay efa naka vady hafa firenena dia efa nahazo izy, efa mirary soa anazy tsika mba ho tafita, mba ho tonga ray firenena ny vadiny izy, efa tsy ray firenena nalainy vady. Fa afatiko tsika amin'izay ny ahitantsika ny tantara hoe aza maka vady hafa firenena. Fa zay efa nahazo azy zany tsy tsika resaka tsony fa vera tazony tsara, ataovy zay tsy haravany ianao ao, kolokoloy tsara ao izy, kajikajio ao tsara ny vadinao satria izay omaly dia mbola vao nangatabady ho an'ny zanakailahy, zanaky ny vavy matoa lahy matoa dia nanambady omaly dia nangatabady, ary ny anaran'ilay razazavavy izay nangatahana dia ikajy no anarany. Dia hoy ilay mpangataka hoe tongeto zay angataka ny kajy, fa efa vonona ty zanakailahy ty ikajikazy azy na ao ambony fandriana na ny an-dakozia na ny anaty doso. Dia manome antoka anareo fianakaviana zay fa ho kajiny taka ny fikajy matematika sy fizika io zanakareo vavy io ato tokantrano ato izany. Ka dia nahazo vady moa zany, nahazo zazavavy zay omaly, ka dia mifanindry tsara amin'ny toriteny izay resantsika eto izay rehetrarehetra izay. Dahoro tsika hijery ny tantara kely mianga any voalohany any tsika, tsy ho any amin'ny Adamaseva tsika fa Adamaseva dia efa fantatritsika ny tantarany. Fa andeha tsika hiainga amin'ny Abrahama sy Isaka zanany. Akana vady hanambady Isaka zanaky Abrahama
izay tena zanany latokana zay efa natolo no an'Andriamanitra ho atao sorony, natolo no an'Andriamanitra no atao sorony. Ilay zanany tianindrindra latokany dia nitononona anarany hoe Isaka, hoe to atao soronao aho izy Jehova. Izana toetra ny Abrahama hoe ity Abrahama ty ve tena mahavita na dia tena zay tena ny ainy dehibe sy ny fony sy ny fitiavany ray manontolony amin'ny zanany io vitany ve raha takin'Andriamanitra tolony atao fanatitra ho azy sa tsy ho vitany. Vitany Abrahama tokoa zay a. Rehefa vitany Abrahama tokoa izy dia nisoloan'Andriamanitra ilay zaza fa naverina ny aminy any. Ino moa ndresantsika hoe be da be amintsika no manana latokana zay tsy foitsika, fa rehefa mafoy eny io tsika dia averin'Andriamanitra amintsika io. Na dia efa nataoko ohatra iny hoe tamin'ireny nisy tanoany zany araka ny fitsorovavolombelona nataon'ny pasterantsika tato hoe reny mpianakaviana anankiray zay tena latokany fiainany azy dia ranomanitra. Dia rehefa hoe tsy mahazo manao ranomanitra ntsony dia tena sahirana mihitsy izy. Dia tena nafoiny tokoa ilay ranomanitra, nafoiny. Ary natao ohatrany azy dia namidiny. Dia rehefa nafoiny tokoa izy niverina izy hoe mahazo manao ranomanitra satria kaitsika fiangonana ampakarina dia tsy maintsy fiangonana manitra fa tsy fiangonana maimbo. Fofona sanatria vavy, fofona taikisoa, ny fofona any aminao, fofo kelika, fofo tongotra. Fa fiangonana manimanitra no ampakarina. Dia tena izy tena hitan'Andriamanitra fa foiko ny latoka koa dia naveriny tamiko tokoa izy. Dia enao koa zany izan'Andriamanitra toetra daholo tsika amin'io latokana antsika hoe foinao ve sa tsy foinao, fa rehefa foinao dia hain'Andriamanitra mamerina an'io. Misy ny sasany fanatitra sy fafolo-karena io azy ny latokana tsy foiny mihitsy io, tsy foiny mihitsy io, fa rehefa foinao izy meny lavitra mihoatra n'iny indray ary ianao zany. Dia tonga amin'ny Isaka zany tsika eto. Io le zanaky Abrahama faran'izay tiany, efa antitra izy, fa le zaza efa lehibe tokony hanambady amin'izay. Fa zay fitiavany Abrahama n'io zanany io zay tena tsy niova. Zao ny zavatra nafarany ny mpanompony izay nirany andeha hakavady ho an'ny zanany. Genesis toko fa 4:20. Genesis toko fa 4:20. Napakany Abrahama vady ho an'ny Isaka avy tany amin'ny taniny havany. Vakitsika ary lizy dia enatena eny tsika manazava. Ary Abrahama dia efa zokiolona sady nandroso fahaterana. Ary Jehova efa nitahany Abrahama tamin'ny zavatra rehetra. Aoy Abrahama tamin'ilay lehibe ny mpanompony tao an-tranony, izay mpanapaka ny nananany rehetra, mba ataovy ato ambany feko ny tananao, fa ampian'ny aniko amin'ny Jehova Andriamanitry ny lanitra sy ny tany ianao. Fa tsy hakavady ho an'ny zanako avy any amin'ny zanakavavy ny Kananita izay iraisako monina ianao, fa any amin'ny tanindrazako sy any amin'ny havako no alenao hakavady ho an'ny Isaka zanako. Ary hoy ilay mpanompony taminy, angamba tsy ety hiaraka amiko any amin'ity tany ity ny vehivavy, moa tsy maintsy hitondra ny zanakao hiverina ho any amin'ny tany izay nialanao va aho. Ary hoy Abrahama tamin'ny tandremo, mba tsy hoentinao miverina any ny zanako. Jehova Andriamanitry ny lanitra izay naka niala tamin'ny tranony raiko sy tamin'ny tany naterahako, sady niteny tamiko sy nianina tamiko hoe ny hitaranakao no omeko ity tany ity, dia izy no aniraka ilay anjely eo anoloanao ka any no hakanao vady ho an'ny zanako. Ary raha tsy ety hiaraka aminao ny vehivavy dia ho afaka amin'izay fampianianako anao ianao, fa izaho ihany aza entinao miverina any mihitsy ny zanako. Zay ny tapany voalohany. Nafarany Abrahama zany ty olona ataontsika hoe directeur général amin'ny fitantanana ny fananana nyty hoe dana makavady ho any zanako anao, fa any amin'ny tanindrazako no hakanao vady ho azy. Any amin'ny taniko no hakanao vady ho azy, fa aza maka vady any amin'ny hafa firenena ianao. Io dia ahitana taratra io. Misy maro ny malagasy any ampitan-dranomasina any malagasy zany mpianatra izy nandeha tany, misy lahy misy vavy, indrindra moa fa ny zazalahy. Fa rehefa hanambady reny zanaka malagasy reny ihany dia matetika tsy manambady vazaha izy, fa manafatra vady izy aty Madagasikara. Manafatra vady aty Madagasikara izy. Io tsy hoe apokalypsy le olona, fa rehefa manafatra vady aty Madagasikara indray izy dia manafatra ny ray aman-dreniny, dia ny ray aman-dreniny zany mijery avy eo amin'ny tanindrazany hoe iza ny olona ray tanindrazana aminay
mba mety ho vadin'ity zanako ity na hoe izy ny olona ray fiangonana aminay ato mba mety ho vadin'ity zanako ity. Dia tonga ny fotoana hita ilay zazavavy dia alefa miainga avy aty Madagasikara dia mandeha any an-dafy dia manambady ilay zalahany zany fa tsy makavady vazaha izy ihany. Dia matetika ny tovolahy mahavita manafatra vady avy aty Madagasikara. Koa tsika tovolahy zany zay lasa mianatra any an-dafy ihany ato amin'ny apokalypsy dia aza tonga dia molamola amin'ny vazaha mena sofina. Fa aty Ambohimanambola ny paroasy misy maromaro azo afarana. Dia manafara aty amin'ny paroasy, misy paroasy maro eto, na any amin'ny faritany mbola misy paroasy. Za mba aka avy amin'ny tanindrazako any amin'ny faritany, ao amin'ny fiangonana dia mba manafatra aty. Fa matetika ny vehivavy tsy mba manafatra lehilahy ety mihitsy izy. Fa tonga dia zay vazaha hitany ihany tonga dia tairiny. Fa ndraindray koa mba misy gasy ihany mpiray fiangonana dia mba mahazo vady gasy ihany izy. Zay zany dia tena atao hoe tsy dia resaka ara-panahy fa tena hoe resaka fiaviana gasy samy gasy satria hafa ilay samy gasy no fanambady fa na dia ny toetra sy ny fanabeazana azy tsy mitovy mihitsy izany. Dia nanafatra Abrahama hoe tandremo mba tsy hakavady any amin'ny olona hafa ianao fa mba amin'ny taranako, amin'ny tanindrazako no akanao azy. Dia izy le lehilahy hoe ka raha tsy mety ary le vehivavy dia ino no atao? Raha tsy mety hanaraka le vehivavy, raha tsy mety handeha. Dia rehefa tsy mety izy dia afaka amin'ilay fifanekena sy contrat fanaovana itsika fa tsy tsinonao izany. Dia nandeha ary ny tantara Genesis 5:20 ary nataon'ilay mpanompo tambanin'ny feny Abrahama tompo ny tanany ka nianiana taminy ny amin'izay zavatra izany izy. Ary ilay mpanompo naka rameva 10 tamin'ny ramevany tompony ka lasa ary izay zavatsoa nananany tompony dia samy nitondrany avokoa. Dia nandeha izy ka nakany Mesopotamia ho any tanànany Naora. Anapandoleny teo ivelan'ny tanàna tanilan'ny lavaka fatsakany rano ny rameva rehefa harivariva ny andro dia tamin'ilay fandehanany vehivavy patsaka iny. Dia hoy izy, Jehovah Andriamanitry ny Abrahama tompoko, ambino ao an'io ary siosoa Abrahama tompoko. Indro mijanona eto anilan'ny fatsakana aho ary ny zanaka vavy niponina ao an-tanàna mivoaka hatsaka rano. Koa izay zazavavy ilazako hoe mba areo kely ny sininao isotroako ka amaly hoe izy misotroa sady ampisotro ny ramevanao koa aho. Dia izy ihany no aoko ho voatendrinao ho an'ny saka mpanomponao ary izany no ahafantarako fa nasianao soa ny tompoko. Ary raha tsy mbola nitsahany teny izy dia indro tamin'ny Rebeka izay nateraky Betuela zanak'alany Milka vadiny Naora rahalany Abrahama nilanja ny tsininy teny antsorony. Ary ilay zazavavy dia tsara tarehy indrindra sady virjine ka tsy mbola nisy lehilahy na alala azy ary nidina nakeo amin'ny fatsakana izy ka nameno ny sininy dia niakatra. Ary ilay mpanompo dia niazakazaka ny tsena azy ka nanao taminy hoe mba hampisotro rano kely avy amin'ny sininao aho. Hoy raha vehivavy misotro tompoko lahy dia nampidininy faingana ny sininy hoe tanany ka nampisotroiny raha lehilahy. Ary rehefa nampisotro azy izy dia hoy koa izy ny ramevanao koa andeha hatsakako hosotrony ambarapatapiny misotro. Ary dia nahidy ny faingana ny rano teo atsininy eo amin'ny tavy fisotroana dia niazakazaka indray izy ka nakeo amin'ny lavaka fatsakana hatsaka ary natsakany ho any amin'ny ramevany ary natsaka ho an'ny ramevany rehetra izy. Ary lehilahy nandinika asa tsara sady nangina mba hafantarany na efa nambin'ny Jehova ny naleny na tsy. Ary rehefa tapitra ny sotro avokoa ny rameva dia nalain'ny raha lehilahy ny kavinorona volamena iray lanja atsasaky ny sekely sy ny aba volamena 2 lanja ny sekely 10 hatao amin'ny tanany. Ary hoy izy zana-jovo moa ianao mba lazao amiko ary moa misy azonay andriana va ao an-tranony rainao. Ary hoy izy taminy zanaka vaviny Betuela zanak'alany Milka izay naterany tamin'ny Naora. Ary koa izy taminy na ny milolo na ny vilona dia samy betsaka ao aminay sady misy trano handrianareo koa.
janony eo am'izay ary zany tsika vita le fanekena atao amban'ny fekoaty ny tananao ary zany de natao tamin'ny lapeny tao zany ny tanan'ilay rangah fa izay zany ny fanekena fandeha tokoa de rehefa nandeha am'izay le ty ray mpianakaviana ty de zao ny zavatra nataony ahoana no alalako hoe ty le vehivavy ho vadin'io zanaky ny patronko ndeha hita angataka famantarana ka ny famantarana ataoko de izao tondra ny reto raha meva mitondra entana betabe reto a de tonga amin'io fatsakana io a ka zay vehivavy manome rano ao sotroiko mbola ampisotro reto raha mevako reto koa de zay no afantarako hoe io le vehivavy ho vadiny izany hoe le vehivavy zany tany tsy nalala mihitsy zay zavatra hitranga fa araky ny mazatra ny vehivavy eo tanàna de mandeha matsaka rano isaky ny ariva satria ny ariva mifatsakana satria mafana be ny andro fatsakana koa mbola lavitra tanàna any ambony dia miandro mba fa mba arivariva malimaloko ny andro io de tsaroko mihitsy tamin'ny zay mbola kelikely tany fianaratsoa tany a tapaka ny pompy de isaky ny ariva vao mandeha ny pompy isaky ny ariva de filarana be eo amin'ny pompy de za moa zany le kely indrindra oatrano faralahy de tsy mba mandeha mahariva mandeha matsaka any fa le zokonay lahy zay tena mahazoto matsaka foany kara isaky ny ariva de fantatrareo ny tiako lazaina am'izay satria ny vehivavy ny mpatsaka amin'ny ariva fa tsy mbo menimenina mihitsy izy hoe atsaka rano nefa lavitra ambany be reny fatsakana rano fa ingarainy de mazoto tsy mbo mandamy mihitsy izy matsaka kay misy mpatsaka rano vehivavy maro koa any mampazoto azy matsaka io de enao moa zany mbola kely enao zay kely am'zany de mbola tsy mahalala n'izay fatsakana rano ny vehivavy any de zareo no mazoto matsaka satria izy efa mahalala ny antony fatsakana rano any de ariva ny fatsakana rano le zavatra nytakiny ty lehilahy ty nefany a sarosarotra ihany satria mampisotro ny rameva koa ny rameva io 40 litre ny rano sotrono zay vao atonony azy kanefa nataontsika hoe misy rameva 10 teo 400 litre zany ny rano tovozonao barika roa zany sy ny be roa barika zany tsy maintsy omenao ny rameva io raha de enao mijery zany fotsiny rameva be nampisotrokorako tsy anahirana any tanàna na azo ialana zany za tsy ampisotro an'io fa zay famantarana nangatany ty rangaha ty hoe raha zay manome rano a eto ka mampisotro ny rameva io de io le vehivavy tonga tokoa lay vehivavy nangatany rano mba meo rano kely ao sotroka ay tsy manina misotroanao ozy izy fa zao ozy izy ampisotroiko io ramevanao io de efa nanomboka izy tena makany am'le famantarany ty fa ity le vehivavy de iny izy natsaka an'le rano de naka rano de nampisotro ny rameva vita ny ray de niverina ndray de mipetraka tsara izy nandinika an'le vehivavy manja koa zany sipa zany tsara tare koa izany tena ity mihitsy le vehivavy zany hoe feno daholo zany le fepetra na ny atsarata reny le vehivavy na le vehivavy tena miasa mihitsy mavita matsaka rano mavita mampiasa ny tanany mampandro sinsisa tena tsara tare i Rebeka naran'le vehivavy sady mbola virjina no bikana no tsara tare raha ny baiboly am'laza hoe tsara tare le vehivavy de tsisy afaka midoika an'izany tsony ianao zany tsy mahitako hianina am'izany tsony hoe inona mbola hianiko am'ity vehivavy ty tsika mahita olona na vehivavy na lahy tsara tare fa ndraindray mbola misy hianinao ndraindray mbola misy sosiny kely izy nefa izy tsara ndraindray jerevanao ndray sofiny ohatra mitapelaka be nefa izy tsara tare be ndray jerenao tsara tare izy nefany ohatra ny masony ohatra ny somary mitifitra kely ndray de ndraindray izy tsara tare be fa le orona ohatra misy midofotra kely midongona kely zay ndreny amin'ny orona hoe tsara ty fa tamin'ny orona eto ndraindray hitanao hoe tena tsara ty vehivavy ty a fa ny sokany a ohatra ny lavalava zay le sokany ohatra ny maranitra saoka zay izy ohatra ny misy défaut kely hitanao azy zany foana jerevanao ndray izy tena tsara ty vehivavy tsara tare ty vehivavy ty de rehefa nalainao vaty izy rehefa niarana toro am'izay ianao sy le vehivavy tsara tare nisafosafo ny lamosiny eo ka misy dokonao amin'ny lamosiny eo ary mba tsy hitako ty dovotra fatao amin'ny lamosinao ty a surprise eo izy voagaga hoe mbola misy de hoe tsara tare koa le vehivavy jerevany anefany a ny tratrany a ohatra ny tratrany barjona fisaka be ny tratrany
tsy hita mihitsy tsy mba misy kokombra kely mba mitsiry a le misy tsara tarehy be mihitsy zare mbola misy anakianana azy ihany zany le vehivavy nanazy hoe tena tsara tarehy ty vehivavy ty fa foy indray le vehivavy tsara ty vehivavy ty fa lava mahi loatra ndray zany hoe misy anakiananao azy foana zany fa rehefa ny baiboly loatsy hoe tsara tarehy sady tsara biky de tsy misy anakiananao an'zany raha zany no fidina misy tonga de lany zato isanjato zany vehivavy zany tena tsara izy ianareo vehivavy zany raha lazany baiboly hoe tsara ianareo a de tonga diny defa manetretena hoe tsy fidiny ihany mahatsara anary tovolahy fa ty aza de mierikerika mijery a loatra nareo olona fa za efa tsara zany de tena ao tsara zany zay tsara tare de azo le famantarana iny moa lesona azo tsoahana am'zany rehefa akavady tsika io le tovolahy na io le tovavy ataotsika hoe atao hoe mbola hafa firenena ary le izy zany fa hoe tena hitana hoe tena tsara hoe irinao vadinao angatao famantarana inona ny famantarana mena ty matsaka rano de mampisotro rano de ny atsika zany ho atsika tanora hoe ty misy tovolahy ty akavady ana ty tovavy ty ho alaiko vady nefa hafa firenena de anao makato anatiny tsy mbo mahazo mihitsy am'ray firenena aminao fa le tianao tsy mikoty anao le tsy tianao no mikotikoty anao de ohatr'zay koa ny tovolahy le tia ny kotiny tsy azony le tsy tiany nefa no misarisary maminy de tsy mety mifanojo mihitsy zany le izy fa de angamba tsy ao de ty le any ivelany ty ny atsika mako matetiky ny any ivelany foana no etretiny hoe tsara de anao famantarana resaka rano tsotra fotsiny torevitra fotsiny ny aty fa tsy voatery a raha tena tianao marina le tovolahy na tovavy nefa hafa firenena de zao fotsiny no angatao am' Jehovah za tsy hitarika an'io ho ray firenena amiko ho ray fiangonana amiko fa raha io ny tena hovadiko atao vita batisy io ho sasana anaty rano ao ampisotro rano ampisotro iteninina tenin'Andriamanitra eo io ka raha io vita batisa alaiko vady io vita batisa apakatra ana ekeko fa io tsy vita zany akory ny tsy midika fa araky nytoriteny paster anay raha mety manao batisa aloha anao de miditra tsy hidiranao tokoa le batisa azahoana ianao tonga de hidirana fa aza tenenina anazy mihitsy fa izay fotsiny famantarako e raha vao matsaka rano ao io ka mampisotro rano mampisotro ranony raha mefa izy io ho an'zay mbola mieritrerity ny aka aiza hafa firenena zany so de hoe ary le rindreny mampirisika hoe makafa firenena raha zany fanohitra am' zavatra ny teneniny zany fa atao mazava tsara de zay ny famantarana nagatany ty ray mpianakaviana ty iny tokoa le vehivavy tsara tare Rebeka ny anarana de rehefa mba miteraka koa zany tsika mba asivy Rebeka ihany ny anarany zanakitsika rehefa hitanao fa mivoaka izy hoe ohatra ny tsara tare ty ataoko Rebeka fa tsy hitanao mivoaka avy eo izy ny sofiny efa ranga be de mbola Rebeka ihany no anaovana ny anarana fa ity raha ty poziny ty zaza ty tena ohatra no endrika Rebeka ihany ty de inona zavatra nitranga ary zany vita le famantarana hitany leranga io no izy ozy izy leranga fa tsy ampy zay fa mbola nanotanino io zazavavy io andininy 3 ao am' Genesis 2 aroa izy zanajovo moa ianao mba lazao amiko zanajovo moa ianao nanotanina koa hoe avy aiza ny fihevinao so de mihinan-kena tsy fata mpiaviana avy aiza moa ny fihevinao mba nytanina koa zany zay satria raha be ny fanambadiana raha tsy fantatra koa ny fiaviany ny taranak'iza moa ianao de avy aiza moa ianao zany mba lalany tsara hoe tena ray tanindrazana amin'ilay tompoko ty ny taranany tonga amy tena nytadiavina de eto koa marina hoe samy malagasy tsika samy malagasy fa ny kolotsaina sy ny fitaizana samy hafa de misy tenin'ny olona zay mba jerevy ihany ny olona hovadiana fa le mandevona ny raha be rehefa misy faty
satria nitandrazanao ohatra eto ianao anambady any am'bekitrotro no fevin'ny anankiray de mandevina mbola mandeha tongotra ray andro sy tapany vao tonga any amin'ny fahasandrazana de mba antanytaniny hoe aiza moa no misy ny fahasanareo tonga ny tobila ve satsy tongany satria amitsika gasy io faty io koa zava-dehibe io ka de mba fatapatarina hoe raha anambady ny tia zany rehefa ho alevona any amin'ny tany mandeha tongotra tsisy masoandro sady tsisy rano sotrona any no andehanana de mba fafatafatatrao zay hoe tsika indrera nenay indrera amlevona dia mahazo arabe goudron tsara de misisy ny arabe eo ny fasana fa tsy mandeha tongotra miakatra tenombohitra midina miakatra midina adiny firy vao tonga any am'le fahasandrasa de ny fatarina koa zany zay dikan'zay tsika zay anambady koa mba fatary hoe avy aiza moa zany de izy ny dadanao de aiza ny tandrazanao de aiza ianao no milevona zay ny hoe zanajovo moa ianao na nytanina lay zazavavy etrreto hoe any Zimbabwe ny fieviny de andevina anao zany ny Zimbabwe aiza ny tanao sambo ando frehotrinina handevina ny Zimbabwe de mila fantatra fatarina zanajovo moa ianao ary natsika ray aman-dreny koa rehefa mpanambady ny zanakitsika de mba nytany hoe iza moa izy zaza tovolahy mifanaritarika aminao io na tovavy mifanaritarika aminao avy aiza io de zanajovo io de ahoana ny fandehan'izy io ilaina fantatra zany de miperaka ny fanontaniana zanajovo moa de namaly raha zazavavy ka nanao hoe andininy efatra am'roapolo Genesis tokony am'roapolo Genesis 24 raha roa izy taminy zanaka vavy ny Betuela zanaka lany Milka zay naterany tamina ora aho zanaka vavy ny Betuela zanaka lany Milka naterany tamina ora aho navoakany tsara zany ny firazanany avy ato de avy ato de avy ato mazava zany ozy izy de ny meny fanomezana am'izay le vehivavy meny volamena de napetraka tamin'ny tanany zany ohatrany hoe le izy vehivavy io mbola tsy malala ininina fa izy natsaka rano sy nampisotro ny ramevany de mba nahazo fanomezana volamena ozy izy le mpampianatra anay zay tamin'ny classe de seconde tany amin'ny lycée Rovelo Ramamonjy tany Fianaratsoa tany amin'ny taona 7 sa 8 izy tam'zany le raha mato mpampianatra malagasy anay ngamba zay raha tsy diso de zao nytenen'io le mpianakaviana io ny alalana ozy izy fa tena tianao le olona ny alalana hoe tianao le olona ozy izy de mahafoy zavatra ho anao izy foy no anao daholy tena anao vidianiny ma tonga de indesam-bosy ny meny anao tena anao vidany masikita brosety tonga diny de nem ny meny anao miteny anao vidany lasopy tonga diny de concombre ny meny anao tonga mahafoy izy nininona zany angatanao de ameny anao na tsy angatanao ary de ameny mahita zavatra tsara any izy de vidiny iny ho anao nefa mbola tsisy resaky ninina tsisy resaky ninina de mahavitany zany izy ohatra izy zao miatsena de ny antony atsena any any de jery zavatra n'le olo zay ny antony atsena any hoe mijery akanjo izy zany de ohatrany mety am'le malalako ty akanjo ty ohatrany mety aminazy ty jipo ty ohatrany mety aminazy ty chemise ty ohatrany mety aminazy ty bakiraro ty ohatrany manga sy fotsy ty maillot de bain ty vidiko azy ty tena mahavita manolotra ozy izy zay hoe tia le olona de nafantaranao tian'olo de eto koa zany tonga de naseho nyty rangaty hoe misy fitiavana ngeza be fa miandry any fa de aseoko aminao am'ty zavatra tsara ty lo tonga de meko anao ny volamena de tsika zany raha misy olona mba miaraka amitsika na atao hoe vaditsika koa izy ohatrany zany de eo ny alalana azy hoe ty vadiko ty na metsena any izy de mavita izy mitondra bonbon ana foana va mavita izy mitondra kanjo kely zay hitany any de mavita manolotolotra anao izy de mba inaro zany ry tovolahy hoe vao mahazo goûter anao de fa
ty goûté ty ny atsasany hoan'le olona tiako ny atsasany hoana nefa ianao mbola tsy manao déclaration d'amour fa mbola hoe fitiavana fotsiny zany nanolotra izy vatatra ny fehiviny de nanolotra de ahoana ndray fandeha ny ato toizako izy ato de nandeha ny tantara lasa izy ireo nody tany an-trano satria afaka mampandroso anao zay ozy izy ty rangahy ty ozy izy Rebeka afaka mampandroso anao zay teneny ny anadany tsy ny ray aman-dreniny de ina zavatra nitranga nandeha izy nakany an-tranony zareo manomboka andininy 3 tsika miresaka Genesis 3:20 andininy 3 de nandroso hanina teo ny lona izy fa hoy raha lehilahy tsy mbola ihinanao raha tsy efa voalazako ny raharahako ary hoy izy lazao ary tonga zany zareo tao an-tranony na eny daholo ny fianakaviana rehetra zany ny zavatra nitranga tany ampatsakana tany de tonga ty raim-pianakaviana ty de andao ry sakafo mena sakafo anao fa iraka fianakaviana ihany zany tsika de hoe za ozy izy tsy mbola ihinana aloha raha tsy vita ny raharaha zay nandrahana zao ny sariny zany jerevo tsara tsika rehefa mangatabady reny na manao mariazy reny vo tonga ve tonga de mihinana hoe tonga zany ianao angatabady de vo miditry ny trano de aisany sakafo angatabady aminareo zay roany olona aloha tsisy vady azo aloha na ndray aza fa mbola tonga aloha de mipetraka de alefa ny resaka sy ny dinidinika vita ny resaka azo ny vady nangatahana zay vao miaraka maninona amizay zay vao miara misakafo amizay de za ozy izy tsy mbola ihinana raha tsy vita ny raharaha na ny nandrahana mbola tsy araka ihinana mihitsy tsika de izy io mampatsiaro anahy tamin'ny androny Jese zay rainy Davida tamin'ny Davida hosorana mpanjaka de ina nataon'ny mpaminany Samuel tamin'izay fotoana zay rehefa mivoriana tao daholo ny zanany rehetra raha tsy ny baibolitsika Samuel voalohany 4:20 Samuel voalohany 4:20 ny 10 ka hatramin'ny 1:20 hatramin'ny 12 manko azafady Samuel voalohany 4:20 ny 10 ka hatramin'ny 12 ary Jese nampandalo fitolahy tamin'ny zanany teo anatrehany Samuel fa hoy Samuel tamin'ny Jese tsy nofidiany Jehova ireto ary hoy Samuel tamin'ny Jese tapitra eto avokoa va ny zanakao lahy rehetra de hoy izy ny faralahy no sisa fa miandriondry izy ary hoy Samuel tamin'ny Jese maneraha hakazy fa tsy hipetraka ihinana isika ambara-pahatonga ny eto alao Samuel ozy izy fa tsy misakafo tsika alao Davida ozy fa tsy misakafo tsika raha tsy tonga eto izy ozy izy Samuel tamin'ny Jese raha tsy tonga eto izy tsy miara misakafo tsika de azotsika alaina sary koa io rehefa tonga i Davida zay vao niarany sakafo ry zareo mbola tsy nihinana mihitsy zany de am'izao tsika betabe tokoa no mitaraina tsy mahita asy vao vatan'ny olona hoe apokalypsy de ilikiliky ny olona vao vatan'ny olona hoe apokalypsy de ataon'ny olona zinona hoe sinsisy de mariny zany satria hoy Samuel tsy mbola ihinantsika raha tsy efa tonga eo Davida zay manatsofona ok izy eno zay lazay ny fanahy amin'inona de mahalala ny hevitry ny zany dikan'izany aza mbola malelo aza mbola kivy aza mbola manary toky fa mbola tsy tonga eo Davida de mbola tsy maninona zany tsika mbola tsy mihinana fa rehefa tonga ao izy de aninona tsika tonga de mihinantsika amen oragoraka be karaha baiboly io zany fa aza de mbola manary toky sy kivy ve tena hatram'izao ve de mbola tsy mihinana ihany ka mbola tsy tonga eo Davida ka ozy izy mpaminany Samuel hoe tsy mbola ihinantsika raha tsy efa maninona izy io zaza io raha tsy efa tonga eo izaza io zay tsika vao mihinana de ozy izy ty iraky ny Abrahama ty za ozy tsy mbola ihinana raha tsy efa vitako ninona
ny iraka nampanaovina ndraraha nampanaovina dia ina zay zavatra nitranga nanomboka nyresaka am'izay le ranga Genesis 3:20 andininy 4:30 dia hoy raha lehilahy mpanompon'ny Abrahama aho ary Jehova efa nitany ny tompoko indrindra kefa be ny fananany ary Jehova nanome azy ondry amanosy sy omby ary volafotsy sy volamena ary andevolahy sy andevavy ary rameva sy borika ary efa antitra Sara vady ny tompoko dia niteraka zazalahy tamin'ny tompoko izy ary efa natolotry ny tompoko ho azy ny fananany zay rehetra ananany ary efa nampianany aho tompoko ka nampianan'ny tompoko ka nanao hoe anaka nanao hoe aza maka vady ho an'ny zanako any amin'ny zanakavavy ny Kananita zay iraisako monina fa any amin'ny trano nikaky sy any amin'ny havako no alenao hakanao vady ho an'ny zanako ary zaho namaly ny tompoko hoe angamba tsy ety hiaraka amiko ny vehivavy ary hoy izy tamiko Jehova zay andehanako eo anatrehany dia aniraka ilay anjeliny hombanao sy anambina ny alenao ary ianao aka vady ho an'ny zanako avy any amin'ny havako sy any amin'ny trano nikaky dia ho afaka amin'ny fampiananako ianao raha tonga any amin'ny havako ary raha tsy manome anao ry zareo dia ho afaka amin'ny fampiananako anao koa ianao ary tonga androany teo mifatsakana aho ka hoy izaho Jehova Andriamanitry ny Abrahama tompoka raha nanambina ny aleko ianao indro mijanona eto nilan'ny fatsakana aho koa zay zazavavy voakatsaka ka ilazako hoe mba hampisotro rano kely any amin'ny sininao ka maly izy hoe misotro ary hatsakako koa ny ramevanao dia izy noaka ho zay vehivavy voatendrin'ny Jehova ho any amin'ny zanakalahy ny tompoko ary tsy mbola tsy nitsahatra ny teny anakapo aho dia indro tamin'ny Rebeka nilanja ny sininy ny teny antsorony dia nidina nakeo amin'ny fatsakana izy ka natsaka ary za taminy mba hampisotro rano kely aho dia napidina ny faingana ny sininy izy hiala teo amin'ny antsorony ka hoy izy misotro ary hampisotro koa ny ramevanao dia nisotro ary nampisotro ny ramevako nampisotro ny ramevako koa izy dia nanontany azy aho ka nanao hoe zanajovy moa ianao ary hoy izy zanaky Betuel zanakalahy Nahora ary aho izay nateraky Milka taminy dia nataoko teo amin'ny orony ka vinorona ary niaba teny amin'ny tanany dia niondrika aho ka niakohoka teo anatreny Jehova dia nisaotra ny Jehova Andriamanitry Abrahama tompo zay efa nitondra ahy tany amin'ny lalana marina haka ny zanakavavy ny rahalahy ny tompoko ho any amin'ny zanany koa ankehitriny raha anao Jesosy marina amin'ny tompoko ianareo dia lazao amiko fa raha tsy zany kosa dia lazao amiko mba hiveliko na ho any amin'ny akavanana na ho any amin'ny akavia jereo vitara ny stratégie-nyity mpangatabady ty satria mila stratégie koa no mangatabady zavaty kely fa tsy tonga diny dia atao fahoany fotsiny eo tonga tao tranony izy dia nanomboka ny tantara zany ny tantara zany tantaraiko anareo zany fa ny dadan'ity zazalahy mangatabady ty tena mpanakarena manana ny maizy azy manana mpanompo-lahy manana ny devivavy sy andevolahy ary manana arena be ary ny arenany dia efa nameny an'io zanany io zany hoe raha hanambady any zazalahy io ny zanakaro vavy dia tsy hijaly tsy eo ampahoriana tsy eo ampijaliana fa manana ny ampy io ary manana ny sandriny sy ny aona moa le hoe ao ny sandry tsy midera vady mahay mandia fa ao ny sandry ilaza azy fa tena manana ny ampy io ary tsy hoe korony hoe walainany ny zanakareo dia ao ampahoriana tsy atao anompo sy andefy fa tena hiatana ny zanakareo raha tonga ao fa za nangataka famantarana zao ny famantarana nangatako tisy ty tena nitranga teo daholo zany nataon'io zanakareo vavy io ka dia tonga ty zany izay fa io zanakareo vavy io no nasehon'ny Jehova io vadin'ilay patron zanakin'ilay patronko ka raha ozy izy nareo hoe mety dia hoetiko izy fa raha ozy nareo hoe tsy mety dia eritrereto tsara androany fa sinenareo ihany ny vehivavy ho angatanay fa mbola misy any amin'ny akavisy aiza any amin'ny akavanana ka efa misy zavatra tena fitahina be sy fahasoavana be hiditra aminareo fa eritrereto tsara hoe mety aminareo ve sa tsy mety fa raha mety aminareo hoentinay ny zanakareo vavy fa raha tsy mety aminareo dia ho ajanona izy fa tsy io indray zany le izy fa andehany amin'ny lalakafa fa raha ny zavatra misy hatramin'izay aloha dia efa izy io aminay ary efa vonony zahay apakatra n'ity zanakareo vavy ity 10 tena maly Labana sy Betuela ka nanao hoe avy tamin'ny Jehova nisy hono zany zavatra zany ka tsy mahazo milaza teny aminao zay izahay na ratsy na soa
ino Rebeka ito anatrehanao ento izy ka mandehana ary ao ka vadiny zanaky ny tomponao izy arak'izay nolazainy Jehova dia nanome zavatsoa izy amin'ny andininy faharoa amby dimapolo sy telo amby dimapolo ao ary efa nandre ny tenin zareo ilay mpanompon'ny Abrahama dia niakohoka tamin'ny tany teo anatrehany Jehova izy ary ilay mpanompo dia namoaka firavaka volamena sy firavaka volafotsy sy firavaka volamena ary fitafiana ka nomeny an Rebeka ary nomeny zavatsoa koa ny anadahany sy ny reniny zany hoe io zany le fomba io zany le atao hoe mahatonga antsika hoe taranaka Abrahama itsika malagasy koa dia manome fanomezana rehefa mangatabady reny hoe ty misy tapimaso ho an'ny ny anadahany fa tsy tonga dia nydepetahana fotsiny zao le zanaky le olona nefa ny tapimaso tsisy alafady tsisy ninona fa tonga dia ndefora nga fa tsy maintsy mbola manao alafady ary ina ary mbola jerevana ty tena ataony ataony volamena zany atao vola sady mena zavatra tsara mihitsy zany rehefa mangatabady zany dia reny mbola misy karazana valopy be da be mihitsy reny hoe ty valopy zao dia ty zao dia ty tapimaso amin'ny anadahany ty ny amin'ny ala volofotsy solon-tsakarano inona koa hitanareo solon-tsakarano le satria avy naka rano to le vehivavy dia tsy maintsy soloina le rano natsakany teo nomena ny rameva sinsisa mba menary ihany tsika mikabary fa tamin'izay lelankatabady malo le fianakaviana tanoran'ora ihany koa moa zany hoe natao tsotsorona tao rehefa nabadiny dia mba misy valopy mena zany tsy hainy garainy zay solon-tsakarano sy solom-bolo fotsy sy solom-bodiomy sy ny solom-bodina koa sy ny namantany dia ozy izy hoe ty moa zany tonga dia ndeha tsy hainy antsony zay solom-bodiomy sy ny tsy namana natambatra ato daholo zay angatanareo aty azany tanina antsony hoe aiza niany na aiza niany fa efa anatiny niany daholo le izy osy izy zany za tena saiky tapaka mihitsy tsy laiko nefa za nylon'le olona za fa nidomy madamo inona ary dia matokikenao ty fa nala baraka eto anao neny lera namany ty tonga dia ndeha nitsoro ny tany fotsiny ty ny tsaka rano ty ny sakafo ny ranony rameva ty ny sisy fa tena zay deko teny marina mihitsy fa taranaky Abrahama sy zany fomba zany mihitsy mbola ataontsika gasy amin'izao fotoana zao sady zany ve ie dia ino izy nareo ny zavatra nitranga tato rehefa vita zay dia zao mivolaza Genesis toko 7 andininy 7 hoe dia efa raikitra zany fa omena izy andininy 7 Genesis toko 7 andininy 7 ary hoy izy ireo aoko ary ho antsonay ny zazavavy ka ho anontanianay zay teniny dia niantso an'i Rebeka izy ka nanao taminy hoe handeha hiaraka amin'io lehilahy io va ianao ary hoy izy handeha so dia mbola misy sakasakany eo za fa te hanambady koa le ray aman-dreny koa zany dia mbola natao ampahabe maso tao hoe aleo aloha anontaniana le zanakay hoe mety ve izy sa tsy mety fa tsy hoe korony hoe zaza tsy velona io na hoe zaza tsy tiana anao koa moa le fomba fitenikio na hoe zaza tsy ombotrano ka dia efa mahita volamena sy vola fotsinao ty dia ho alefalefanay fotsiny hany fa aloaloha anontaniana izy ahoana andeha venao anaka ho amin'izany tonga dia valy teny andeha tsisy voasakana zany tsony eto fa tena andeha dia jereo tsara fa nifanaraka tsara zany le izy fa mbola tsy mifankahita izy sy le zalahy mbola tsy hitan'le zalahy hoe manao ahoana zany banjany na manao na mipoziny mihira teny frantsay ve zany ampiangonana sa mihira teny anglisy mbola tsy hainao le zalahy zany mahafa mako hoe mba fahitanao nihira teny frantsay izy nisy tovolahy nihira mako teny Ambomarina teny frantsay tazo aketo le tovolahy enjana be zany hira teny frantsay tonga dia teny frantsay tsy zava-maneno azy nihira nataony taraiky daholo ny sipakely rehetra tao Ambomarina hoe tena ohatra ny tena tsara zany ohatra zany le izy zany fa ty mbola tsy hita le tovolahy tsy hita hoe izy fa dia andeha fotsiny zao ako ny dadany zany efa manana an'izany arena be sy ny sisa zany lova be no andrasanao ay efa hiadana tonga dia lasa am'izay dia nandeha am'izay ry zareo rehefa nandeha am'izay ry zareo teny an-dalana efa hiditra amin'ilay tanàna andininy 20 andraso aloha andininy 9 dia namoaka ny Rebeka nabaviny sy ny mpitay zaza ary ilay mpanompon'ny Abrahama ambanin'ny olona izy
dia nitsodrano ny Rebeka izy ka nanao taminy hoe ry anabavinay tonga valinalina ny ianao. Misy dikany izy natao hoe tonga valinalina zany satria amin'ny alina no fatoriana. Dia faly ery ny tovavy mainao ny amin'ny alina no fatoriana ka amin'ny alina tsy atory indray amin'ny alina zany. Fa se tsodrano na tsodrano tonga valinalina ny ianao ary eo ka nitaranakao azo ny vavadiny izay mankahala azy. Inona ny sariny zany? Ilaina dia ilaina ny tsodrano avy amin'ny ray aman-dreny rehefa mivoaka ny tokantrano. Fa ny fanambadiana tsy mahazo tsodrano amin'ny ray aman-dreny dia tokantrano tsy lamina fa tena elo sy fahoriana ny ainan'le mpivady reny. Fa ilaina dia ilaina zany ny tsodrano avy amin'ny ray aman-dreny. Mazava ho azy fa ny ray aman-dreninao ao amin'iza zany? Ao amin'ny tompo. Miaraka aminao samy eo amin'ny tompo dia ilaina zay. Fa aza manao fa hoany fotsiny defa na misy tsodrano na tsisy tsodrano tsy rarahako. Fa andraso le tsodrano ary tsika ray aman-dreny koa dia rehefa hitanao hoe tokony ho vadiny zanako tokoa efa samy ray firenena mba hita hoe mba mifanaraka tsara dia mba tsofo rano. Fa tsy ohatra ny tsy mety amiko ohatra ny maintimainty be loatra iny nefa ny fotsifotsy ny tena tadiaviko. Na hoe ohatra ny fotsifotsy loatra iny nefa ny mainty ny tadiaviko. Taranaka ao mainty daholo dia anambadiny fotsiny eo simba ny taranaka lasa misy fotsy indray. Tsy ho voazary oviana akoriny. Fa mba tsofo rano ilay zanaka rehefa andeha anambady tokoa. Dia nitsofo ny anadahany rano ary ny tsofony rano azy dia hoe tonga valinalina. Dikany hoe tonga valinalina hoe mba hifankatia nareo amin'ny alina fa tsy hifanome lamosina na hifanome diakio ao ambony fandriana ao. Zay ny dikany hoe tongava ali nalina. Sao dia tsy azonareo ny dikany. 19 ary nianga Rebeka mba ny ankizy vaviny ka nitaingina andray meva dia nandeha niaraka tamin'ireo lehilahy ary nitondra ny Rebeka ilay mpanompo ka lasa nandeha. Ary Isaka efa tonga avy tany amin'Naleny tany Berala iroy fanonona tany amin'ny tany atsimo izy. Ary Isaka nivoaka mba heritreritra any an-tsaha. Nivoaka izy zany dia neritreritra any inona ry eritreretin'io? Vehivavy manao ary mety ningarainy avy any. Sao dia mba vehivavy fopla be no mety ny avy any. Tsy mba isy anambady an'izany. Sao dia vehivavy lava orona be zany. Sao dia vehivavy lava lela koa zany. Ahoana ary? Za minao fa tena raha tena manja aloha zany tena. Dia tsisy adevitra fa tonga dia ok. Ary Isaka nivoaka mba hitreritra any an-tsaha. Rehefa nitekio hariva ny andro dia nanompo ny masony izy ka nahita fa indrery misy raha meva avy manatona. Ary Rebeka koa nanompo ny masony ka natazana ny Isaka. Dia nidina faingana niala tamin'ny rameva izy. Ary izy tamin'ny mpanompony, iza moa iry bandy mitsangatsangana eny an-tsaha avy any mitsena antsika iry? Izy io lehilahy mitsangatsangana eny an-tsaha avy mitsena antsika iry? Ary io le mpanompony, iny ny tompoko. Dia nireny fisalombonana Rebeka ka nisalombonana. Ary dia nambaran'ilay mpanompony tamin'ny Isaka ny zavatra rehetra izay efa nataony. Ary Isaka dia nampandrosany Rebeka ao andainy Sara reniny ka napakatra azy ho vatany ary tia azy izy. Dia niolona ny alahelony tamin-dreniny. Zay rehefa tsaka jerefa tsara fa tsy jerefa fa maiky an'ny Isaka koa. Jerefa tsara tamy avy any i Rebeka mbola eny an-dalana miaraka mitaingina eo lay rangahy nitondra azy ery aloha izy atyarina miaraka amin'ilay vehivavy mpanompony zany. Natazana ny Isaka lay vehivavy. Natazana izy any Isaka fa Isaka koa tonga dia natazana azy koa. Zany hoe nifanojy le maso. Iny zany le tsy haiko eny am-piangonana eny, eny amin'ny skoty eny, eny amin'ny korale eny, eny amin'ny kianjan'ny Bevalala eny, eny amin'ny kianja malalaky ny Lasory eny, eny amin'ny Colosium eny sy ny namany eny zany. Fanojy tapoka le maso. Tonga dia iny dia mbo samy tsy taitra fa mifanojy hoe ohatra manjy izany ohatra ny tiako izany fa mbola miafina any anaty any. Tena tiako zany tovolahy zany, tena tiako zany tovavy zany.
fa tsy mbola tsisy fampianana fampijery fotsiny fanojo ilay maso fa ny andray vao mifanojo maso tonga de mba ratsy koa zany bandy zany vao mifanojo maso de mba vendrana koa zany tsy mpisany tonga de efa tsy tonga de efa hita amin'ny endrika fotsiny na ianao rehefa mahita sy tonga de efa tsy tia niara zany fijeriny zany na de efa potipotika ohatran'ny sirany koseny bildozer tamin'ny arabe ary mijery azy tonga de efa hitanao lendrika tsy tianao zany tena ohatran'ny misarisary adala ihany izy zany ohatra mangalangala mpijery aty amiko izy zany fanojo le maso de i Rebeka koa vao nahita iza na amin'ny tanora izy io bandy tena ohatran'ny enjana be io izy io de io le izy io io ve le izy tena piziko amgoako tena migoako tena zato isan-jato laniko amgoako tsara io iza iozy izy lay zalany resako anao fa rehefa nahitany Rebeka koa Isaka Rebeka de vehivavy tsara tare sady tsara bi no mbola virgine koa sady tena tsara zany fa tonga de nde na Isaka ary tsy nanao hoe ohatra le sofiny loatra ny manahirakirana kely ana aloha fa io hoe tsy sofina le piainy fosafosa reny sofiny io ary ny vava le molona ny loha ohatra ny bebe fitaika ihany fa ohatrany fa tonga de resy lahatra hoe tsara zany tena resy lahatra hoe tena io de tonga de ty azy fototry ny fanambadiana zany de ninona fitiavana tonga de mifankaty mihitsy ka rehefa tena mifankaty be ohatran'izay de mora ihany mandamina anazy fa tapitra mo fotoana atsika fa ajanoko fotsiny le izy aloha fa tsy tratra ntsony ny perikôpa atsika manaraka ao fa vakio ny Efesianina toko 5 dia arao tsara zay voalaza ao de vakio ny Matio toko 7:20 fa aza misarisara-bady fahatany fotsiny zay ny androany samoten'Andriamanitra tsika tsanganitsika ivavaka fa misy hoeritreretana zay zany hoe ohatra hoe manaritra vodiondro tonga de atambatra ao daholo zany izy rehetrarehetra fa tapitra amin'ny fotoana atsika miazakazaka be ny fotoana fa dia mba fa misy azo akana lesona zany zay raha fitinina faran'izay tsotra alohan'ny anambadianao de mba maka famantarana de rehefa mba mijery vady de mba ataovy tsara ohatranao koa zany ny vadinao dikan'izay zany hoe ny olona alainao vady zany de mba mitovitovy endrika aminao zany raha sarongilongilo anao de ngilongilo koa zany alaina tsaratsara ianao de tsaratsara alaina tsara be anao de tsara be koa alaina fa ndraindray tena misy vehivavy tsara tare be nefany le ranga vadiny tena ohatran'ny voay be de ndraindray misy tovolahy tena tsara tare be nefa ny vehivavy vadiny ohatran'ny kalanoro be ka tsy mifanaraka lizy fa tokony mba atao mifanaraka ndraindray misy mpivady tena ohatran'ny hoe mpianada izy mivady tena mitovitovy endrika mihitsy izy roa zany hoe mba mifanentanentana zany ny olona alaina vady kanefa nay zany maka famantarana alohan'ny anambadiana azy de maka famantarana fa raha riva atsika mbola anome lesona anoizana anazy io raha riva raha mbola misy fotoana iresahana mikasika amin'ny hoe inona moa ny tokony taonan'ny lahy sy ny taonan'ny vavy amin'ny fanambadiana ny toetrany lahy sy ny toetrany vavy ny abeny sy ny akeliny amin'ny fanambadiana fa androany aloha zany dia itsika totokatrano zany dia maiza mionona fa ho an'ny paroasin'ny lasora no mahazo an'izay toromarika zay ny paroasina ambomanambola no mahazo an'izay torohevitra zay amin'ny folakandro satria eto ambomanambola isika vavaka tsika isaotra an'Andriamanitra Jehovandriamanitra ray eo miazakazaka ny fotoana ary tsy voazava daholo ary ny tiany perikôpo resahana satria dia zay ngamba ny sitraponao ny amin'ny tapany ty androany ty ny amin'ny afatra ny amin'ny hoe ny zanak'Andriamanitra zay akavady tsy afa-miala ny ray aman-dreny ny tompona andraikitra amin'izany ny zanaka koa izay nanaraka ny toromarika ny ray aman-dreny zay nitrodrano ny zanaka ary dia naka ny famantarana rehetra alohan'ny anambadiana ny olona anankiray zay ny teny voalaza tompo mino hafa ny fanamasina de hiasaka mba misy voarainay zay kely tamin'izay afatra zay mba anorenanay ny tokantranonay anorenanay ny tokantranony zanakay koa mba voninahitry ny anaranao satria izay tokoa lay vady ho apakaran'ny Kristy araka ny voalazan'ny Paoly amin'ny Efesianina ka hiditra amin'izany fampakaram-bady ny zanak'ondry izany anao ary Jehovah ny dera sy ny haja amin'ny voninahitra mandrakizay
Lazaro nitsodrano avy amin'ny tompo. Ary Jehovah dia niteny tamin'ny Mosesy sy Arona ka nanao taminy hoe izao teny izao no entinareo mitsodrano ny zanak'Israely. Hitay anao anie Jehovah ka hiaro anao. Ampamiramiratra ny tavany aminao anie Jehovah ka mila fo aminao. Ananatra ny tavany aminao anie Jehovah ka anomenao ny fiadanana. Zay mafy le fanonteny. Sabar dewas pastor Mella. Farany 10 taona ho an'ny fiangonana Mahatsara Ambohimanambola inona ny bilan azo tenenina nandritra ny fandarana asa taona 2024. Ya, dia fisaoran'Andriamanitra lehibe tokoa no atolotra satria dia mifagana tokoa ny taona 2024 izay nanontany moa anao hoe manahoana ny bilan ny jeritodika dia azo lazaina amin'ny teny mahitsy sady mazava hoe fahombiazana ho an'ny fiangonana Mahatsara Ambohimanambola tamin'ny lafiny rehetra satria indrindra amin'ny lafiny ara-panahy tamin'ireo hetsika mifanesy izay nitanterahana teto amin'ny fiangonana Mahatsara Ambohimanambola. Le hetsika ara-panahy dia nisy maromaro araka ny ambaranao teo nanahoana ny vokatra izay ho an'ny fiainan'ny fiangonana. Ny vokatra dia araka le teniko teo hoe azo tsapaitanana hoe lay tambokany teo anivony mpino tsirairay avy satria dia tsapa zany fandraisana andraikitra ny ara-panahy zany ary firosona amin'izay azakazaka lehibe izay efa nirahana tamin'ity taona 2024 ty. Nanaona ko tsara ny hoavy amin'ny taona 2024. Fitohizan'ny asa mihitsy satria raha tamin'ity mamarana izao taona izao aloha dia nisy hetsika hoentina manombana zay taona vaovao zay tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra tao amin'ny mpanjaka voalohany hoe mitsangana homana mbola lavitra ny lalana alehanao dia izany efa midika sady hoe mitsinjo ny hoavy ary hitsinjo le lalana zay mbola azo atao hoe mbola lavitra satria raha ny perikopa dia 20 taona manaraka indray izao mbola lavitezaka izany fa dia mila mivonona ny zanak'Andriamanitra. Zava-dehibe loatra ho an'ny paroasina Ambohimanambola raha tsy mba zany ao ny fiangonana Mahatsara Ambohimanambola manokana ny fandalovan'ny Ray aman-dreny be dia ny mpaminany Jehovah Ray aman-dreny pasteur Mayolla tamin'ity sabata ity izay raha tsy hivona dia tao aoriana nandraisan'ny médaille ny commandeur de l'ordre national dia taty zany ny vatanany midika zava-dehibe zay ho anay ety amin'ny faritra Mahatsara Ambohimanambola fa dia Jehovah ny sorana lehibe ary dia makasitraka ihany koa zany mpaminany Jehovah zany izay ny safidy manokana izao paroasina Ambohimanambola sy ny fiangonana Mahatsara Ambohimanambola nanatanteraka izao fitsidiana pastoraly tamin'ity an'ity fa dia hita fa vokon'ny matavy ny vahoakan'Andriamanitra fa dia fifaliana sy aravonany nandraisana an'izany mpaminany lehibe zany. Mamarana tokoa ny farany taona amin'ity 31 moa sabata dia efa mamarana ilay hetsika telo sabata amin'io fotoana io zany eto amin'ny fiangonana Mahatsara Ambohimanambola ary dia hisy hetsika maromaro zany tanterahana amin'ny fotoana io ahafahana mampifaly ihany koa vahoakan'Andriamanitra fiaraha-misakafo fiaraha-mifaly ao anatin'izay satria dia sabata farany amin'ity taona ity zany fa 1 amin'ny 30 vola Desambra zany.